amin'izao fotoana izao tsika dia ao anatin'ny fifaninanana nasionaly lasy vavy latsaky ny 12 taona izay efa nanomboka tamin'ny 9 oktobra ary mifarana amin'ny 14 oktobra izany hoe rapitso izay atao any Tsorono Mandidy 14 no mandray anjara ny faritra zany Pongalava Analamanga vakina karatra Tsinanana Aloatra Mangoro Amoron'ny Mania Automatsiatra Menabe Analanjoro Vatovavy Vonany Sava Itasy Diana ary Atsimo Andrefana rehetrarehetra zany ligue paritra 14 zany no ahitana fa efa miroborobo tokoa ny taranja basketball ary amin'ny 20 ny volana oktobra ho avy izao ary tsy farana raha tsy 20 nyty volana ity ny fifaninanana ho fiadina tompon-daka Madagasikara kosa indray ho an'ny senior na ny olon-dehibe anisan'ny mandray anjara amin'izany ny GNBC Coco sy Ricardo Coco aloha ny resahana voalohany Coco zay avy tany amin'ny Ascut dia avy eo tonga nandeha ny Ampitan-Dranomasina tonga eto Tanindrazana indray dia milalao amin'ny GNBC dia milalao amin'ny GNBC ahoana zay le parcours zay azo lazaina ve fa parcours professionnel ve zay azo lazaina tsara hoe parcours professionnel le izy satria efa tao anatin'ilay fanirina le hoe rehefa vita ny Jeux des Îles ny Afro dia champion de Madagascar niaraka tamin'ny Ascut dia fanirina mba hoe ilalao any Ampitan-Dranomasina dia nisy moa zany ny occasion nahafahana nandeha tany dia nytoy tany le izy dia zao indray iverina eto Tanindrazana indray tsy hoe mbola misy zavatra ho provena be da be fa le tanjona hoe mba ho tafiditra anatin'ny équipe nationale zany amin'ny heritaona amin'ny Jeux des Îles izay mety atao any Maurice dika ve zany fa iverina hipetraka sy onina eto Madagasikara amin'izay ndray zany Coco non mandalo fotsiny mandritry ny 1 mois et demi zany hoe mipetraka any andafy any ianao zany fa club GNBC zay indrindra manao na fanomanana Ricardo fifaninanana zay azo azaina fa ny ambony indrindra raha ny ao amin'ny taranja basketball ny miandry amin'ny 10 andro amin'ny faraparan'ny volana oktobra manao na fanomanana mafimafy any aloha ny fanomanana ao aminay eo mafimafy satria lalao lehibe mihitsy io atao io mety efa azoazo an-tsaina ve hoe izy ny tena mety hoe tarika mety atahorana zany zao amin'izao zany hoe tsy misy atahorana moa zany fa tsy misy atahorana fa samy mikotrana dia eo mahita izy honao Coco safidy manokana mihitsy ve le hoe milalao any Ampitan-Dranomasina dia milalao aty ihany koa tsy ao anatin'ny équipe pirenena aloha fa ao anatina club anankiray safidy manokana mihitsy le izy satria mezaka koa zany le hoe rehefa tonga eto toerana ianao milalao amin'ny équipe de toerana hafa mihitsy ny fahitan'ny dirigeant rehetrarehetra ao fédération hoe io misy bandy tokony ho tafiditra anaty équipe nationale noho ny le hoe any fotsiny ianao dia ho avy andravitra le équipe pirenena tsy mitovy zay raha eto ianao hitandry zareo kokoa zany hoe mbola en forme tsara mbola misy toerana ao anao sy ny hoe any hono fotsiny zany any hono ihany na hono ho atsona nefany amin'izay nefany mety hoe na amin'ny public ary mety tsy anaiky an'izay hoe mety andeha any amin'ny tambazotra any resaka hoe zay tsy mila anio fa ohatra zao fa hafa mihitsy zany le hoe tonga eto toerana dia mampiseho dia hoe raha misy toerana ao anaty équipe nationale dia fa ianao zany manana ny club anao any andafy manana club ako any dia tsy manahirana amin'ilay fandaharam-potoana ny club any andafy le club eto Madagasikara non tsy manahirana ka tsy manahirana satria misy le lettre de sortie zany rehefa miala any amin'le club any ianao dia rehefa manao licence aty ianao dia misy fotoana ianao zany tsy afaka milalao miaraka amin'ny zareo dia iny efa milamina tsara iny manao na fahitanao ny avolenta teknika mihoatra ny any Ampitan-Dranomasina ho an'ny eto Madagasikara teknika aloha zany zareo any ivelany manana kokoa satria efa ny infrastructure tsy mitovy zay aloha voalohany indrindra dia mbola kely ny anazy dia efa hafa ny fomba fitazenany ankizy fa par contre tsika eto manana le atao hoe tanjaka tena farak'izay matanjaka tsika na ry zareo ary manaiky hoe matanjaka tsika fa any amin'le teknika zany sisany mila ampiana kely ary amin'ny karazana fanazarantena manahoana ny raha-pitoviana fanazarantena zay ataonina club ohatrany GNBC sy ny club misy anao any Ampitan-Dranomasina fanazarantena eto toerana aloha somary mafimafy
tena mafy zay zany mahatonga le vovokaina be zay tena mafy ny fahazaratena nefa ny trareo any ny trareo any zany efa nenay any moa zany efa voapetrapetraka efa misy lamina tsara hoe am'izao fotoana zao tokony manao mafy a am'izao fotoana zao a tsy mila manao mafy am'izao fotoana zao mila mandeha salle kely resaka musculation sisisy fa ny eto zany ny eto amitsika tonga de efa hoe andao alefa miazakazaka na 2 semaines avant championnat mbola mandeha foana ny tsisy reraka zany mihitsy mandeha foana ny kotrana be da be konko ny mpifaninana eto atoerana de zay mahatonga le izy hoe mila fizika kokoa rehefa vita ny fiadina tompotaka Madagasikara amin'ny 27 volana oktobra vita ny final voaka mpandresiny GMBC inona indray ny tanjona manaraka aoriana zay ho an'ny GMBC Ray Manontolo ny GMBC Ray Manontolo moa zany ny tanjona manaraka ny apiditra ino maximum ny équipe ny GMBC zany mba ho tafiditra amin'ny équipe nationale amin'ny Jeux des Îles zany tanjona manaraka après an'io NA io moa mbola misy ahoana moa zany ny fomba hisafidianana ny équipe mpandrafitra ny équipe pirenena tonga de ny direction technique no mijery azy sa misy match de qualification non direction technique no mbola mijery aloha hoe iza daholo ny tokony ho tafiditra ao anatin'ny équipe nationale de eo am'izay miankina ny forme tsirairay iza siza mahay miaraka sy ny sisa mbola misy an'izany rehetrarehetra zany no resahantsika teo ny resahan'ny finaingo masaky teo fa ho farana anarampitso ny fiadina tompotaka Madagasikara misokajy latsaka 20 taona lasy vavy zay atao antsoro mandidy manaona ny fahitanareo mirahalahy zay efa hoe sokajy sokiny senior anyreny katita kely zay solofo dimbin'ny ala ny taranja basketball am'izao fotoana zao anao manokana zany fahitako anazy tena nazara gaga hoe lasa be da be le ankizy ty baskety na teo aloha teo zao tam'zatany Ampitan-Dranomasina tany somary nahita ohatrany hoe nisy U12 na tsy haiko tao palais de sport de mahavelombolo mahita le ankizy na de hoe hita ihany zany hoe misy ny tena efa manana traikefa de misy ireo ohatrany hoe fitiavana fotsiny aloha de milalao ihany mafinatra misy zao reo ankizy hoe naresy ara de mitomany sisisisisy fa zany zany manamarika fa hoe tiany zareo le baskety de mahavelombolo mahita an'izany rehetrarehetra zany sotranareo sotranareo mirahalahy zany de ny fotoanantsika zany amin'ny 20 volana oktobra tsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena fanokafana ny fiadina tompotaka Madagasikara N1A amin'ny taranja basketball senior zay antsoiny